Mbola ho ampitombono aminareo hatrany ireny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Mifarana an'io ny loha hevitra vakitsika ay tsy mipetra ketsy ilay izy ay tsy maninona miorina amin'ny finoana ny mpino dia fanaontsika rehefa hita misy an'le tsenjery dia ino ny toriana zany. Raha ny tena izy zany dia tokony tany amin'ny voalohan'ny volana tany zao ity tsenjery ity dia haitsika tsara koa zany ay zany ny dikany ahoana le izy. Lasaritsika ndao iarahana mamaky le Jakoba toko voalohany andininy faharoa sy fahatelo mbola tadidy kely io Jakoba 1-2-3 zay zany ny tadidiana azy mora tadidy kely mihitsy. Toko voalohany andininy faharoa sy fahatelo miaraksika amin'ny anaran'i Jesoa. Ry rahalahiko atovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapana samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra amin'ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Amen. Zay zany io aloha naovana fitarihan-teny kely aloha dia avy eo azavaintsika isaky ny andininy satria andininy roa fotsiny. Zay zany izy andininy faharoa dia avy eo andininy fahatelo. Araka ny nambara teo dia ety am-piandohana tahaka an'izao marina fa mbola hanao ny rentrée ecclésiastique tsika amin'ny fandraisana novambra kanefa hitantsika zao fa ny sekolela dia efa manomboka ny atokopy rehefa voromaly ny catéchumène efa nanomboka omaly sy ny sisa zany dia tsara mihitsy ny mifampitondra mambavaka. Dia zay ny tenen'ny mpitarika teo hoe tsarotsika koa amin'ity anio ity zany fa hitondram-bavaka ny olona, ny dekona, ny mpihevitra raha ary ireo ao amin'ny voamera samihafa isika. Ny sampana efa mahana ny alahadiny dia amin'ireny ny mivavaka ho azy zany. Ry havako ho jerentsika ao anatin'izao toriteny izao daholo izany rehetrarehetra zany. Voalohany ary le fitarihan-teny dia izao itony atao hoe epistily ny soratan'i Jakoba itony raha hitarika amin'ny Hebreo, ny Petera voalohany, Petera faharoa, Jaona voalohany, Jaona faharoa, Jaona fahatelo, reny zany dia antsoina hoe epistily katolika. Le katolika tenenina amin'izay le hoe universel zany hoe soratana ho an'ny fiangohana maneran-tany le izy zany fa tsy hoe ho an'ny romanina na ho an'ny efesianina na ho an'ny korintianina fotsiny, tsy izay. Fiteny koa hoe epistily général na hoe ankapobeny. Zay zany itony. Dia i Jakoba eto dia hoe rahalahin'ny tompo, zay zany izy fa tsy Jakoba apôstôly kory. Dia zao izy dia manoratra ho an'ireo jiosy zay mivavaka tamin'ny jodaisme fa efa lasa kristianina, mety ho any ivelan'ny Palestina na mety miparitaka ao amin'ny faritra ny Palestina ihany koa. Dia teo izy zany no naporisika. Hitantsika amin'ity andininy faharoa ity hoe ataovy inona, ataovy fifaliana raha hiara-ny fizahan-toetra ianareo satria nahoana ohatran'ny fanohitra anie zany hoe faly ao anatin'ny fizahan-toetra. Mbola jerentsika be dehibe moa zany dia resaka fizahan-toetra. Jereo nge ny baibolinareo jereo ny baibolinareo eo amin'ilay andininy faharoa. Ilay andininy faharoa misy hoe rahalahiko ataovy fifaliana avokoa raha hiara-n'inona fakapanahy. Zay zany le baiboly gasy fakapanahy. Dia nasiany note ray kely ny anahy fa tsy fahatra ny baibolinareo ny anahy mantsy le misy référence ray koa le anareo any. Dia nasiany note ray kely dia hoe jereo ery ambany hoe inona fizahan-toetra. Iray ihany zany raha amin'ny teny grika indrindra ny fototra zany hoe fakapanahy fizahan-toetra zany. Ny fisehony sy ny akony no samy hafa. Ahoana no atao fifaliana ny amin'ny fizahan-toetra? Eto aloha raha alaitsika amin'ny grika dia tena fizahan-toetra ny eto. Ary raha mijerinareo ny Louis II épreuve fizahan-toetra ny eo. Fa amin'ny malagasy nagaga fa nataony hoe fakapanahy fizahan-toetra ny eo. Eo amin'ny andininy faharoa ity sy ny andininy faharoa ambin'ny folo dia fizahan-toetra ny eo zany. Zay ny eo zany.
fa aorian'izay vao miresaka fakapanahy zao ary avako tsara ho jerentsika inona mahasamy hafa ny fizahantioetra ary inona mahasamy hafa ny fakapanahy zany. Ny fizahantioetra zany de zao hoe sedraina ny zavatra anankiray na ny olona ohatra ny volamena zany zao sedrainy zany na ny olona mba hivoaka ninony nivoaka le atson'ny teny malagasy hoe iny sandany zay zany le fitenin'ny malagasy aza mba fahalerea mananjanaka hoe sandany isy valeur zany tsedetra tiaritra zany mba isy qualité ihany koa kalitao zay zany ny fizahantioetra. Ny fizahantioetra de avany ivelan'ny olona ohatra fanenjehana any ivelany zany zany fa misy mahazo roa ny aretina de sady fizahantioetra fakapanahy. Eto amin'ity vehivavy kananita hitantsika amin'ny Matitiko 10:20 ka hatramin'ny 20 ity ohatra zao dia fizahantioetra le izy. Fa itsika ny tantarany Jobo iza ny natonga an'le izy? Satana ny natonga an'le izy. Zay zany iny ka zao hijanony eo le fizahantioetra aloha tsika. Le fizahantioetra dia ataon'Andriamanitra zany mba ho amin'ny fitombontsika ara-panahy ary anisan'ny fampianarana ataon'ny tompo ho amintsika zany io samy mandalo amin'io sekoly avokoa zany zay manaiky fa zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Etsy andaniny zany raha izay zany hoe avany ivelany ny fizahantioetra dia iresakitsika ny amin'ny fakapanahy. Ny fakapanahy dia misongadina teny ateo hatramin'ny 12 nefa eo amin'ny 12 koa dia mandray 2 ka hatramin'ny 4 fakapanahy indray ny tena resahana eo efa tsy ao anatin'ny ledimiatsika kanefa mba hahafahantsika mijery hoe inona mahasamy hafa amin'ny fakapanahy sy ny fizahantioetra no mahatonga anay zany miresaka an'ity. Eny ary ny fakapanahy indray dia avao anatin'ny olona vokatry ny fitsiriritana zany. Mety naheno ary indrindra nahita ary hitantsika tao edena fa natsiriritra ny maso ny voan'ny lay hazo zany. Zay zany le izy ka zay mahasamy hafa fizahantioetra ivelany fa ny fakapanahy dia avao anatinao zany. Inona le izy? Io dia tenenina fa miteraka filana. Jereo manomboka amin'ny 12 misy hoe mahita de maniry de mitsiriritra de teraka filana dia ary mitondra inona nefa rany ota. Jerentsika ny 14 sy manaraka zany. Zany hoe ny fakapanahy zany de mitaonantsika anota ary mitaonantsika ho lavo tanteraka. Eto araka ny nambarako teo satria avany ivelany izy de mety misy avy amin'ny devoly tsaroantsika. Matitoko 4, Luka 4, fakapanahy natao tamin'izy tamin'i Jesosy taiza tany enefitra. Ny miaina rehetra zany de mety ho tratra ny fakapanahy koa fa mbola hitantsika avy eo hoe ahoana le izy. Manaraka raha ny antefan'ity epistiliny Jakoba ity ireo mpin'ireo de ny ely ozy ny 9 ny paritaka de zao mety ho tratra fakapanahy tandry zareo satria paritaka any dia malalaka libre mahazo manao zay atao mahazo mihinana zay hoanina mahazo misotro zay sotroina any paritaka zany fakapanahy zany. Ao koa ho andro zareo rehetra zany de mety tratra fakapanahy ohatra ny 15 ny fahantrana. De rehefa tratra fakapanahy ny fahantrana ny olona de lasa maninona mangalatra manao zao tsy marina zao osoka kolikoly sy ny sisa rehetra zany. Ary farany raha ny 2 ka hatramin'ny 7 na koa ny 5 ka hatramin'ny 7 dia ny fitsindry azo lena nataon'ny mpanan-karena tamin'izany zany
dia mety ho alaim-panahy ao anatin'izany koa zany a zay zany le hoe fakam-panahy vokatryla zava-misy iainana avy aty ivelany. Mino ary havana fa azonareo zao mahasamihafa fakam-panahy sy ny fizahantena tsy marina be zay. Ny fakam-panahy zany aloha atao hoe tsaratsara kokoa. Nefa dia samy mandalo dolo satria amin'ny fiainantsika isan'andro dia samy mandalo amiko, mandalo aminao avokoa ny fizahantena sy ny fakam-panahy zany. Fa izao ny mahasamy hafa azy dia tandremo tsy ho lavo ny fakam-panahy. Zay zany izy. Ary ny fakam-panahy eo akaikinao eo. Ny fakam-panahy mahazo ahy tsy raha matovadika any Antananarivo ohatra zao. Na ny zanaka any naninany tsia eo akaikeo. Zay zany izy. Tao edena dia eo akaikeo. Zay le izy jereo koa Jesoa fa teo le menana le devoly eo akaikeo zany. Zay zany izy. Dia fakam-panahy koa zany ity atomany tsy tena manoro Jakoba hoe ahoana ny atao. Tsy tena manoro izy fa atao fifaliana fotsiny dia samy mijanona eo. Fa le izy zany tandremo tsy lavo ny fakam-panahy ary ilaozana lavitra andosirana n'inona fakam-panahy. Zay zany izy. Fakam-panahy koa tsy mitovy e. Misy tsy ho azo ny fakam-panahy amin'ny vola mihitsy. Misy tsy ho azo ny fakam-panahy amina vehivavy mihitsy. Misy tsy ho azo ny fakam-panahy amina fisotrotroana mihitsy. Zany izy tsy mitovy. Fa misy nefa mora tratra zany ka le mora tratra zany tsy maintsy mitsoaka zany. Zay zany fa raha tsy zany dia resy ao. Zay re avanany amin'iny dia ahoana ary zany. Atao fifaliana raha tratra ny fizahantena na ny fakam-panahy satria nahoana. Hoy teny am-piandohany io zany dia sekoly andalovantsika tsirairay ao amin'ny tompo ao. Noho izany raha mandalo fizahantena sy fakam-panahy ianao aloha dia mifaly satria nahoana mbola mitoetra zanak'Andriamanitra ianao zany, mbola mitoetra ao amin'ilay sekoly ianao zany, fa tsy mivanga-boatra na efa tsy nianatra intsony na ny ivelany ihany. Tena mbola hitan'Andriamanitra ianao zany ary mbola zanaka malalana ianao. Zay any izy. Ka tia ny aina araka an'izay le fisedrana, tia ny aina araka ny sitrapony zay tiany ahatongavantsika tsirairay avy. Enjanaina izy io enjanaina izy io. Ary zay no mahatonga ny hoe ohatry ny fanohitra ihany fizahantena. Raha izay le eto amin'ny andininy faharoa nefa hoe ahoana ny faliana ao anatin'izany. Noho izany dia mitandrina tsara tsika raha te hiorina amin'ny finoana, mitandrina tsara amin'ny fiainana ny fizahantena sy ny fiainana ny fakam-panahy zany. Zay zany ny andininy faharoa. Dia ahoana indray izy ny andininy fahatelo. Eto izy dia milaza fa ny fizahantena dia mahatonga faharetana. Azo lalovina koa iteny faharetana io zany. Raha raisitsika ny teny frantsay ary ao amin'ny Louis II rehefa nijerevako ito io, hitatsika eo zany izy inona ny farany eo patience. Dia patience mitovy koa amin'inona persévérance. Ary avy eo mbola misy koa ny endurance. Ansans daholo zany tsy maninona. Fa izao rehefa jerena ny grika dia endurance any ao. Zay zany le izy. Dia azo vakiana zany izy satria fantatrareo fa ny fizahantena amin'ireo dia mahatonga inona le izy endurance fahamafisana dur. Zay zany le izy. Mahatonga dia alaivo sary an-tsaina ny fiara ny fony vy. Zay zany le izy. Alaivo sary an-tsaina zany le izy. Ny fony vy ianao. Tsy laitra ambala ianao. Tsy laitra ny zavatra misy amin'izao fiainana izao. Zay zany ny olona zay tenenina eto hoe maritra fakam-panahy dia mitondra an'io le hoe faharetana io. Dia io zany dia zao ny miaritra no mafy. Averiko ny miaritra no mafy. Zay zany lay heviny eto. Faharoa raha raisitsika lay patience, lay persévérance dia fotoana indray ny lalovinao. Fotoana ny lalovinao zany hoe mety afaka indray andro ifangiry firina io, mety afaka herinandro ifangiry firina io. Jerena
le fizahatoetra mety ray volana aza misy ka ela be zavatra misy aloha de zao misy afaka ami'ray de tonga ami'ray indray de tranoizy za ty ve tena lavitra ny tompo e za ve tena mpanota be za fa aza manda fa de sekoly io men'ny tompo anao zany zany zavatra zany inona indray zany zay ozy zany tsika zany teo zany hoe lay faharetana eto zany de lalovina ao anatin'ny fotoana ihany ko zany de mahafinaritra koa zany rehefa manao an'izy satria zao hoe le ndesantsika teny apetohana de hoe je miaritra amin'ny mafy fa zao ndray zany satria fotoana de inona zay maharitra no mafy zany samihafa n'izy miaritra de nyray maninona maharitra zany zay zany ny vokatry le atao fifaliana ny raha iara ny fizahantsoetra zay ny voalohany eto mahatonga anao mafy zany ary mahatonga anao maharitra zany amin'ny fanarahandian'ny tompo zany zany le izy ary indrindra nananao fitiavana fa hoe tena mbola zanak'Andriamanitra aho mbola mitoetra ao zany zay zany ny tena zava-dehibe ry havana amin'ity ambarany soratra masina ity noho izany de zao ny fizahantsoetra na ny fakapanahy tandra vadik'oditra ozy malagasy tsy misaraka amintsika zany ary zany no mampiorina atsika amin'ny finoana ry havako mahafinaritra indray ny andininy fahefatra na de tsy ao anatin'ilay tsinjery aza le izy ny andininy fahefatra vakiko araka ny dimy madika teny iombonana ekimonika eto Madagasikara ary eo ka ny faharetanareo omba hanasa tanteraka mba ho lavorary sy tonga ohatra ianareo ka tsy orin-javatra na inona na inona lasa mba mirehare zany Andriamanitra fa rehefa maharitra na miaritra ny fakapanahy isika ka faly tsy osaosa manjany amin'izany dia lasa modely amin'ny hafa isika ay zany izy lasa mba modely ary ianaran'ny hafa isika tahaka ny Joba zay hoe mafy indrindra ny nahazo azy zany irariana ho atsika satria mbola misy zavatra tsara akoatran'le modely irariana ho atsika de hoe tsy orin-javatsoa na inona na inona ao amin'ny fanahy masina no ahafahantsika mamaky an'izany ry havana ao amin'ny fanahy masina no ahafahantsika mamaky an'izany fa zava-dehibe de ho iaho hoe lay fitiavan'Andriamanitra lay fitiavan'i Jesosy zay Jesosy koa ianarantsika fa sady niaritra fizahantsoetra izy no niaritra fakapanahy izy fanandresy izy mianatra ao amin'i Jesosy tsika ary miaraka amin'i Jesosy mba ho tanteraka zany hoy izay teo hoe tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana samihafa ireo ratsa mangaika amin'ny fiainan'ny fiangonana no entsika mambavaka anio ny tansaina telo olona dekona mpihevitra raha vomiera samihafa ianareo koa zany de modely amin'izany miaritra sy maharitra amin'ny fizahantsoetra sy ny fakapanahy zany satria nahoana tsy mora io andraikitra io ary ao anatin'izany de tena mila vavaka fa raha tsy zany tena le roa libra mitikodina fotsiny reny mandeha fahoafany de zay idonany ihany zany ary mety ary lizy koa amin'ny fiainan'ny olona zay manao any ntsika irain'ny sasany zay zany le izy ka maharety ianareo mahereza ianareo raha ny mandalo zany de raha fifidiana de connaissance de hoe efa taona zany atsika amin'ity andraikitra ity de miareta an'izay aretana etrao fa tiany tompo ianao tiany Jesosy ianao mahatonga fidiny tamin'izany ary mahareta tsisy akitsokan-darana mihitsy ry havana fa dia ny tonga hatramin'ny farany tahakan'i Jakoba de tonga tany Betely zay zany le izy tonga tany izy ary ho anareo tompona andraikitra atao amin'ny fiangonana ihany koa ary indrindra tsika mpanay fanasan'ny tompo de zao mahafinaritra be io tantaran'i Jakoba io amin'ny andininy fahadimy Genesis toko fahadimy amby telopolo andininy fefatra amby folo fa rehefa tonga tamin'ny fionana amin'Andriamanitra izy de nanangana inona nanangana altara zay zany de ny tompony Andriamanitra isika rehetra tompona andraikitra ato amin'ny fiangonana FKMA fiangonana kristiana malagasy eto Abidjan zany koa de manangana altara misy anjara biky hoe tsika ato ao anatiny io andraikitra ny fidianany tompo atsika io de tahaka an'izany koa isika mpandray fanasan'ny tompo ary milafika eo ny vita batisa
tsy tongatonga ao azy nampandray ianao fa ohatr'izany ko tian'Andriamanitra any fidiny Jesosy ianao. Misy anjara bry koa alitara apetraka ao ho an'ity fiangonana ity mba iorenany ary de tanteraka le hoe miorina amin'ny finoana ny fiangonana, miorina amin'ny finoana ny tompo an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.